Coucou, ela zay kôbôsea tsy mipoitra teto amin'ny caméra de miverina i kôbôsea zany. Tonga sao daholo ny zanakasiary rehetra de misaotra nareo manaraka fandarantsika. Tsy resaka lavabentsika androa fa miverina ilay fanontaniana betsabetsaka nareo miresaka fanontaniana foana hoe lasa maina ilay fora ina tokony atao mba hampamando ilay izy de fananinana ilay izy no maina. Valiny voalohany de ny lehilahy no tsy mahay mampientina vehivavy. Elisany mila mianatra, mila lao vehivavy be dia be ny torohevitra efa nataoko tany mahakasika ny mitady ny point G mianatra momba ny préliminaire lisany dia amin'izay mba mety amin'ny madama satria rehefa tsy mahay lisany dia tsy mety ilay izy. Ambonin'izay ihany koa madama tsy voatery hoe lely foana akory ny atao androm-piainana fa miainga amin'ny fiainana andavanandro no mampatonga anazy hoe ho taitra amin'ny lahy. Raha mampirafy lahy aza mananteny lahy fa hoe ho avy eo izy lely. Raha manao teny marary anazy lahy dia tsy ao anatiny ilay fientanana fa lolopony ao anatiny ao. Na mahita lambiridana ary lasa mahatsiravina anazy. Noho izany miainga avy amin'ny fikolokoloanareo roa, ny fitiavanareo roa no mampatonga an'ilay fientana madama dia eo ilay rambory. Ina ihany koa no mampatonga an'ilay hoe lasa maina ilay fora raha ohatra ka vao miadana vehivavy dia somary sarosarotra. Ny antony ihany koa raha ohatra ka hoe efa miakatra ny amin'ny ménopause ny vehivavy dia somary lasa maina ihany koa ny fora. Eo ihany koa ilay hoe mampinono. Rehefa mampinono ny vehivavy dia lasa misy taovana koronka izy mandrirotra ny taovan'ny vehivavy. Ilay zazakely sy ny sakafo hohanin'ny madama dia iny lasa anisany ihany koa mampatonga ilay fora maina satria mikorontana ny toe-batan'ny vehivavy. Tsy mitovy intsony ny toe-batan'ny vehivavy tamin'ny mbola tanora sy ny hoe efa niteraka, tsy mitovy. Na hoe jerena amin'ny endrika ivelany nareo fa na izany na tsy izany ary ny vehivavy na manambady ary dia eo foana ilay fientanana maha-olombelona ny olombelona. Ina ihany koa ny olana manaraka raha toa ka mihinana fanafody matetika ianao. Ohatra marary an-doha, paracetamol, marary kibo, paracetamol, marary tongotra, hosorana paracetamol dia dodriky ny môly ny vatana. Nisy vidéo nataoko tany aloha tany mahakasika hoe rehefa sy ditra ny zavatra rehetrarehetra rehefa atao mihoatra ny tokony ho izy dia ditra. Eny fa na dia mihinana fanafody ary. Ianao mihinana fanafody nefa ianao tsy mihinan-kanina potika ny vavony. Dia tsara raha ohatra ka hoe mihinana fanafody matetika ianao mba afaka soloina zavatra hafa ilay izy fa tsy hoe mandany andro amin'ny fanafody foana satria ny vatanao lasa potika amin'izay fotoana izay. Ary anisany koa lasa maina ilay lalan-jaza. Dia ina koa manaraka ilay ho anareo nilazaiko hoe rehefa tonga any amin'ny ménopause ny vehivavy dia manomboka maina ilay izy. Tsy manino izany satria miova ny vatantsika olombelona tsy misy maharatsy an'izany fa misy numéro io amin'ny farany ambony amin'ny page io efa napetrako teo. Numéro an'ny dokotera afaka mitsabo ny ianareo roa. Mitsabo anareo roa izy raha te hankafy fiarahana tokoa ianareo roa. Io numéro dia afaka miantso anazy ianareo manao rendez-vous dia mihaona aminazy mivantana. Marina fa rehefa maka ny dokotera ianao tsy maintsy mandao consultation dia mifanaraka ianareo roviana fotoana dia anontanianareo ilay izy. Dia tsara kokoa hoe mba hitany mivantana ianareo dia mba mahita vokatra tsara. Dia aza menatra mbola averiko foana fa afadio menamenatra fa mba mahaiza sasa amin'izay. Dia misy kotrana tsara afaka ataon'ny vehivavy ihany koa rehefa mba hoe mampatsara kotrana natokana ho an'ny tranonjaza. Ho ataoko amin'ny commentaire eo ilay sary dia mba ezahanareo atao ilay izy rehefa any an-trano ianareo. Afaka manao isan'andro isan'andro indrindra kalapiso dia anisany mba eo ihany koa ilay fientanana amin'izay mba lasa betsaka ilay rambory rehefa milely ianareo roa. Mbola averiko ihany ilay numéro lazaiko anareo teo. Afaka manontany ny dokotera ihany koa ianareo hoe satria dokotera mivarotra ilay menaka amin'ny maha-efalehibe ny tena ihany koa dia izy no manoro anareo ny fomba fampiasana ilay menaka. Dia izay ny torohevitra fa courage be daholo. Ho an'ny lehilahy ihany koa mba mahay izy lisany
manao izay mampientana vehivavy. Mbola asiako ilay karazana action dia amin'izay mba fantatry ny isan'ilay izy dia mba mianatra izay lisany rehefa ao aoriana fa izay aloha ny androany. Mankasitraka tokoa.